teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Lesona fahaefatra amin'ny telo volana fahatelo amin'ny taona 2020. Tsy ahivina fa izany lesona telo volana izany dia mitondra ny lohateny ankapobeny hoe Korintianina voalohany sy faharoa. Fa ny lesona fahaefatra amin'izany kosa, amin'izany lesona izany dia mitondra ny lohateny hoe fahotana tao amin'ny fiangonana. Niavanareo Benoît Rakotovao no miaraka aminareo androany mitondra ny famelabelarana ho antsika. Dia faly miarahaba antsika mpiara-mianatra rehetra indray izay manaraka ity fandaharana ity, fandaharana izay tsy atsoky hoe fampianarana fa hoe fiaraha-mianatra. Renareo aho eto indraindray mametraka fanontaniana aminareo. Indraindray aho atsipika any aminareo ny baolina. Tia anjarany tsirairay no mamisavisa sy mitady ny valiny ho an'ny tenany avy. Profo izany fa fiaraha-mianatra marina tokoa no atao eto, satria tsy misy tapitroatra amin'ny fahalalana isika eto. Ka tsy avy aty aminay mandrakariva ny valim-panontaniana rehetra. Izany ary no ela fa andao isika hanondrika ny lohantsika hangatapitahiana sy torolalana avy amin'ny tompontsika. Rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro. Velom-pisaorana anao ny fonay, fa mbola velonaina ary nantsoinao hiara-mianatra ny teninao eto indray zahay. Ratsaho aminay ny fananao masina hitady-dalana anay amin'izany fiarahanay mianatra izany. Fantatray fa hainy devoly ny mamilivily sy ny manembatsembana ny saina rehefa mianatra ny teninao toy izao zahay. Koa ilainay tokoa ny fitarihan'ny fananao masina. Sasao madio koa izahay ho afa-keloko, fa ny helokay tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao. Tonononay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mitily ny olana ara-panahy tao Korinto no nataon'ny apôstôly Paul tamin'ny alalan'ny taratasiny nosoratany. Ny Korintianina voalohany toko voalohany azafady ka hatramin'ny toko fahaefatra dia nilazany momba ny olan'ny fisaratsarahana sy ny fitsitokotokoana hita tao amin'ny fiangonan'ny Korinto. Ny Korintianina voalohany toko fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito kosa dia nitiliany ny olan'ny fahalotoam-pitondran-tena, ny fifampitorian'ny samy kristianina any amin'ny fitsarana, ny fijangajangana, ny fanambadiana ary ny fijanonana ho tokan-tena. Ny teny fampidirana amin'ity lesona ity manazava fa tahaka ny spongy ny atidohan'olombelona, ny atidohantsika olombelona zany, ka izay ratsy miditra ao amin'ny alalan'ny varavarana 5 amin'ny vatantsika dia tehiriziny avokoa.
Ireo varavarana 5 lazaiko ireo moa tsy inona fa ireo organa 5 amantaratsika ny tontolontsika sy ifampikasokasoatsika aminy. Dia ny maso izay mahita izany, ny sofina izay mandre, ny orona izay manimbolo, ny lela izay mandre tsiro, ny tanana na ny hoditra izay mitsapa. Ka amin'izy 5 ireo, toa ny maso no tena sarotra folahana indrindra. Eto aho tsetsatsiaritra no ilazako an'ity, dia mahatsiaro avy hatrany tononkalo amin'ny teny malagasy ny anaranay fahiny tany an-tsekoly, izay manondro an'ireo organa ireo ho fototry ny fanombohan'ny fakapanahy. Hoy ilay tononkalo manao hoe: fihetsika nampiodivotra, lamba ny elatra monja, hanitra nentin'ny rivotra, fitopany zipo manonja. Fitiavana kely ny sisika, fitiavana kely tsy levona, toa zavatra manitikitika, toa sery ny rina hampievina, kinanjo nampiditra angano, tonga afo tsy matin'ny rano. Maso mierika foana, tsiky ny atefa tsy fidy, eritreritra sendra tsaroana, toa votsy mampangidihidy. Amin'io tononkalo io zao, dia organa 2 sahady no hitatsika ao, izay nandohany ny fakapanahy, dia namelovelo tao an'eritreritra, dia ny maso izay nahita sy ny orona izay nanimbolo. Fa ny fanontaniana apetrako dia zao: ireo organa 5 ireo ve no mitondra ny fakapanahy ao anatitsika, sa efa ao anatitsika ny faharatsiana, ka ireo organa ireo mamoha fotsiny ny faharatsiana efa mitampisaka ao amitsika? Araka ny fahitako azy, toa ity farany no marina: ny ratsy efa ao amitsika, ny organa mamoafoa azy ireo fotsiny. Nisy teolojiana antsoina hoe John Pulsford nilaza hoe, ary tsy zava-baovao amitsika akory io zavatra nilazain'io. Hoy izy hoe: ny tenanao amin'ny maha ianao anao fotsiny dia efa fahotana, ary tsy mamokatra afa-tsy fahotana ianao. Fahotana amin'Andriamanitrao, fahotana amin'ny mpiarabelona aminao, fahotana amin'ny tenanao. Izany no manemitra ny fiainanao manontolo. Hazo ratsy ianao ka tsy afaka mamoa afa-tsy hazo ratsy. Zay zany nosoratany ilay teolojiana. Ny potsipotsiriny apôstôly Paoly eto amin'ny toko 5 ka hatramin'ny toko 7, araka lazaitsika teo, dia ireo voaratsy hitany teo amin'ny fiangonan'ny Korinto, izay fantatsika fa mbola voaratsy hita eo amitsika ihany koa mandraka ity ny androany. Izay zany ny teny fampidira. Leson'ny Alahady 17 Jolay ny taona 2024. Finoana sy fampiharana tsy mifanaraka. Niezaka mafy indrindra ataotsika dia ny hampifandrindra ny ataotsika, ny fihetsintsika zany, amin'ny fahamarinana ara-panahy ananatsika.
satria azo ratsy tsy mamoa afa-tsy voaratsy isika, dia sarotra amitsika ny mampihatra ny finoana ananatsika. Ny apôstôly Paoly ihany dia miaiky an'izany. Ao amin'ny Romanina 7:7 dia hoy izy nitaraina hoe: fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Iray amin'ireo voaratsy no natsikafiny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:5 ka hoy izy hoe: efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo. Eny, dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadindrainy. Jantsika ny vakiteny. Amin'ny fitenitsika malagasy, amin'ny faritra avaratra, loza no iantsoana an'izany. Ka ny olona manao izany no atao hoe mandoza. Ny atao hoe mandoza dia mandry amina havana akaiky ny dikany, dia havana akaiky izay fady anaovana an'izany. Zavapady amin'ny kolotsaina maro maneran-tany izany, ohatra mpianadahy na mpianaka. Fantatsika tsara eto Madagasikara izany, ary manaja izany fady izany indrindra isika, na dia misy foko sasatsasany mampiasa ny atao hoe endogamy, izany hoe fanambadiany ny olona mpihavana akaiky, nefa eo amin'izay ekeny ny fombandrazana ihany izany. Ny faritra eto Imerina ohatra dia ahenoana an'izany atao hoe lova tsy mifindra izany. Ary any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia misy ny atao hoe fafy, izay amonoana omby, ka iny ran'omby iny no anadiovana ny otafady voadika eo amin'ny fanambadian'olon-droa mbola mihavana akaiky nefa ekeny ny kolontsaina. Kanefa raha fady dia fady tokoa eo amin'ny kolontsaina rehetra manerana an'izao tontolo zao. Ny tao Korinto, araka izany voalaza eto izany, vadindrainy no nijangajangany ilay olona voalaza ao. Ary anisany nanafotona ny apôstôly Paoly nandry azy. Zavatra teloa no anisany nanafotona azy indrindra tamin'ity tantara ity, akoatry ny mahatantara mamoa fady an'ilay tantara. Voalohany, na any amin'ny jentilisa aza, dia ny jentilisa izay malaza ratsy fa mpanota mihoatra ny mpanota rehetra, tsy ahenoana tantara mamoa fady tahaka izany. Ka eo amintsika mpino indray ve, eo amintsika mpanaradian'i Kristy indray ve no ahitana zavadoza tahaka izany. Zay zany no nolazain'ny apôstôly Paoly raha dika amin'ny teny tsotsotra hafa. Faharoa, tsy ny teny, tsy ny bedy, tsy nanamely koa an'izany mpanao ratsy izany ny fiangonana tao Korinto, fa nangina fotsiny tamin'izao. Zay zany ny zavatra faharoa nanafotoana ny Paoly. Fahatelo, tohina mafy ny apôstôly satria tsy vitany tsy ny teny fotsiny, tsy ny bedy fotsiny, tsy nanasa azy fotsiny an'ilay navandoza,
an'ilay naomeliko zany ny fiangonana fa mbola ny rehareha indray ry zareo. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:5-2 hoe: ary ianareo ndray va no mirehareha, ka tsy nampalahelo anareo akory zany mba hesorina tsy hoe ho aminareo ilay nanao izany zavatra izany? Tsy fantatra be ihany ny antony tsy nampietsika ny fiangonana teto anolohan'ny zavamisy. Mpanakarena ve io lehilahy io ka mety akina ny fiangonana arabola? Lehilahy manana satambony eo amin'ny fiarahamonina ve io lehilahy io ka namenatra andry zareo ny hanasazy azy? Tsy fantatsika ny momban'izany. Na izany anefa na tsy zany, ambaran'ny apôstôly Paul fa tokony ho saziana izany lehilahy izany, ary henatra sy fahafahambaraka eo amin'ny fiangonana ny tsy nampiarana izany fanasaziana izany. Mazava dia mazava ny tenin'ny Soratra Masina momba an'izany fahotana lehibe izany. Aza mandry amin'izay nandrian'ny rainao fa reninao izy, ka aza mandry aminy. Aza mandry amin'ny renikelinao fa nandrian'ny rainao izy. Levitikos 20:7 ny 7 ka hatramin'ny 9. Izay zany ny lesony Alahady. Lesony alatsinainy 20 Jolay ny taona 2024, miatrika ny toe-javatra mamoehatra. Manoloana ilay nanao ny tsy mety, tsy naneho ny fahatezerany fotsiny ny apôstôly Paul, na nanome tsiny sy nananatra ny fiangonana fotsiny izy, fa nanome torolalana koa amin'izay tokony hatao ho fiatrehana sy famahana ny olana. Nambarany fa ilay lehilahy nandry tamin'ny renikeliny io dia voalohany tokony hesorina tsy ho ao amin'ny fiangonana. Korintianina 1:5-2. Faharoa, tokony ho tsaraina. Korintianina 1:5-3. Fahatelo, tokony hatolotra any Satana. Korintianina 1:5-5. Ary fahaefatra farany, tokony hesorina teo anivonareo. Korintianina 1:5-13. Marina fa tsy mitovy ny hoe hesorina tsy ho eo amin'ny fiangonana sy ny hoe hesorina teo aminareo. Ny hoe hesorina tsy ho ao amin'ny fiangonana, io angamba no ilay antsoitsika hoe radie. Izany hoe hesorina tsy ho ao amin'ny bokim-piangonana ny anarany. Izany hoe koa tsy mambra ny fiangonana amin'ny fomba ofisialy intsony ilay olona. Fa ny hoe hesorina teo anivonareo kosa, io no antsoina amin'ny teny anglisy hoe ostracized, na amin'ny fitenitsika atsimo atsinanana manao hoe atery andonaky. Izany hoe tsy resahana ilay olona, tsy fampikasokasoana, atao tahaka ny olona tsy fantatra mihitsy, tsy raharahaina mihitsy. Io no lazain'ny apôstôly Paul hoe
mba tsy hiharoharoanareo aminy. Korintiana 1:5 sy ny hoe aza miara mihinana aminy akory. Korintiana 1:5-12. Ny atao hoe atolotra ny Satana kosa eto dia midika hoe noho io lehilahy io tsy nifidy ny hoeo ambany fiarovanaNdriamanitra amin'ny alalan'ny fiainam-pakatoavana azy, dia ho mora resy Satana izy. Noho izany io fomba fiteny io dia manana hevitra toy izao hoe aoka izy hijinja ny vokatry ny fanapahan-keviny. Zay zany. Mafy izany sazy izany, raha sazy. Nefa ny zavatra nokendreny ilay sazy dia tsy ny hahavery ny fanahin'ilay olona akory, fa ny mifanohitra amin'izany, dia ny hamonjena indrindra ny fanahiny. Ny Korintiana 1:5-5 manambara hoe hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanimbana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompo. Ny dikan'izany ilay famaizana dia nokendrena hamerenan-doha ny mpanota ka hahatonga azy hahafoy ny fomba fiainany feno fahotana sy fahalotona. Azo inona tokoa fa izany no tiany Paoly hambara amin'ny hoe hanimbana ny nofo. Korintiana 1:5-5. Azo heverina koa fa io lehilahy nandry tamin'olompady io ao amin'ny Korintiana 1:5 io, ilay lehilahy voalaza fa nibebaka taty aoriana jereo ny Korintiana 2:2 5-10. Nahatratra ny tanjona nokendrena ny fampiaran'ny fiangonana ilay fitsipika rehefa miverina ho isan'ny mpianakavin'ny finoana indray ilay mambrana ny. Dia tahaka izay indray ny famitinana ny lesona alatsinainy. Lesony talata 2 Jolay ny taona 420, miaro ny mahaizy ny fiangonana. Niala teo amin'ilay voaratsy voalohany isika izao, dia ilay fijangajagana tamin'ny olompady, ka tonga eo amin'ny voaratsy faharoa dia ny fifampiampangana any amin'ny fitsarana zao tontolo izao. Angamba afaka miaiky isika fa tsy mba anisan'ny fahotana voalaza matetika ity fahotana anankiray ity, raha mitaha amin'ny fahotana sasany toy ny fijangajagana, fitseritana, ny ady sy ny sisa. Inona no ambaran'ny apôstôly Paoly tamin'ny Korintiana momba ity fifampitoriana any amin'ny tribunalina zao tontolo zao ity? Vakitsika ny Korintiana 1:9 ny 1 ka hatramin'ny 2 izay somary lavalava ihany. Toy zao ny vaky ny teny: misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sahy handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sady tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy miendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va
fa hitsara anjely isika mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo ho mpitsara hampahamenatra anareo no itenenako izany. Hay, dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adin'ny rahalahiny, fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarain'ny tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo, na hoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo, na hoana no tsy aleo maharitra hambakaina aza ianareo. Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na ny rahalanareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpamonompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no amasinina ianareo, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamanitra. Izay zany ny vakiny teny. Ny hita eto dia tsy akasitrahan'ny apôstôly Paoly nitondrana ny fifanololanan'ny olo-masina ho tsaraina any amin'ny fitsaran'izao tontolo izao. Antony maro no atrangany eto. Voalohany, olo-masina ianareo ho izy. Noho izany, voatendry hitsara an'izao tontolo izao ianareo. Koa nahoana ianareo izay hitsara indray no mampitsara ny adinareo amin'ny olon tsy marina. Nahoana tsy entina eo anatrehan'ny olo-masina ny fifanolananareo. Zay zany ny argument voalohany. Faharoa, raha ianareo no anaovana ny tsirariny, tsy afaka handefitra va ianareo. Vakio ny 7 amin'ny momba izany. Io ilay fampianaran'ny Kristy mikasika ny fandeferana sy ny fahalemem-panahy. Izay hitatsika ohatra ao Matio 5:7 manao hoe, ary izay te hiady aminao ka te haka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao. Fampianarana ny fifandeferana sy ny fahalemem-panahy io. Fahatelo, kanjo tsy ianareo no anaovan'olona toetra tsy zaka, hoy ihany ny apôstôly Paoly, fa ianareo indray, ianareo mihitsy no manao ny tsy marina ka manambaka na dia ny rahalanareo aza. Vakitsika ny 9:5, moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Ireo zany raha fitiana tsotsotra ny teny nambaran'ny apôstôly Paoly tamin'ny Korintianina momba ny fifampitorian'ny mpiray finoana any amin'ny tribunaly ny mpanjakana. Rehefa avy niteny an'ireo izy dia niverina indray amin'ny lohahevitry ny fijangajangana. Izany no mahatonga ny sasany ho nihevitra fa
mety ireo mpianaka voalaza ery ambony ihany ireo ny fampitory tany amin'ny fanjakana ireo. Ka vo maika afa-baraka tanteraka ny fiangonana na dia efa afa-baraka ihany raha mpirahalan'ny finoana fa tsy mpianaka ara-nofo ohatra no ny fampitory. Ka hiarovana ny asin'ny fiangonana, hiarovana ny hajan'ny fiangonana, hiarovana ny lazan'ny fiangonana, io teny fananarana nataon'ny apôstôly Paoly io. Hoy ry zareo frantsay hoe le linge sale se lave en famille. Dikany tsy ahaka any ivelany ny lamba malotony ny mpianakavy fa manala baraka ny fianakaviana izany. Dia tahak'izay ny famontinana ny na famakafakana ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 12 Jolay ny taona 2024, ny fanefitry ny fijangajangana. Tahaky ny nisy fahadisoan-kevitra teo amin'ny fiangonan'ny Korinto hoe ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo ho an'ny hanina. Vakitsika izany eo amin'ny Korintiana 1:9-13. Toy ny hevitra koa izy fa tahaky ny maha an'ny kibo ny hanina dia ho an'ny vatana koa ny firaisana ara-nofo. Toanino izy fa ny lalan'ny fahafana izay nanafaka azy tamin'ny fahotana, vakeo Romana 8:2 sy Galatiana 5:13, dia manafaka azy koa ary manome azy fahafana ho amin'ny fijangajangana. Fa ny apôstôly Paul nanambara fa tsy izany velively no izy. Nahitsiny ireo fahadisoan-kevitra ireo ka hoy izy hoe ny tena ho an'ny tompo ary ny tompo ho an'ny tena. Korintiana 1:9-13. Any Kristy isika. Korintiana 1:9-15. Ary ny maha isika antsika dia tsy maintsy miantraika amin'izay ataotsika, mifamatotra ary tsy azo sarahana ireo roa ireo. Indraindray koa misy fahadisoan-kevitra eo amin'ny rahalahy sasany ankehitriny amin'izao andro iainantsika izao zany, manoloana ny fakapanahin'ny fijangajangana, dia ny fiheverana fa ny fanahy masina afaka miaro antsika amin'izany. Eny miasa ny fanahy masina, eny miaro ny fanahy masina, nefa tsy maharo antsika amin'izay tiatsika atao izy, fa mampahafantatra antsika fotsiny, mahafantatra anao fotsiny ny fahotanao izy, fa ny miaro anao dia ny safidinao ihany, na ilay antsointsika hoe libre arbitre. Hoy ny apôstôly Paul hoe, Korintiana 1:7-7, manao hoe fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevozoky fandrao na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. I Joba koa dia nilaza hoe, Joba 7:2 ohatra, zao ny voalaza, ny didin'ny molony tsy mba nialako,
ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriako. Zay zany ny Job 3:20. Ny tapany farany amin'io andinio dia heveriko fa tsy voadika tsara, dia ilay tapany manao hoe ny tenin'ny vavany no raketiko mihoatra noho ny faniriako. Amin'ny teny frantsay io tapany farany io dia nadika toy izao hoe j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Nodidiko hilefitra amin'ny tenin'ny vavany ny sitrapoko. Ny famolahana, ny mampilefitra ny sitrapo eo ambany sitrapon'Andriamanitra ihany no tena fanefitry ny fijangajangana sy ny fahotana rehetra mitotoy am'izany, ary afaka miezaka manao izany isika noho ny fahafantarantsika ireto fahamarinana ara-panahy ireto. Ireto fahamarinana ara-panahy ireto dia vita lisitra ao amin'ny lesonatsika. Voalohany, voalaza fa isika dia voasasa no amasinina ary no hamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamanitra. Korintiana 1:9-20. Tsy manana toerana ao amin'ny fiainan'ireo izay voasasa sy no amasinina ary no amarinina ireo fahotana voatanisa ao amin'ny Korintiana 1:7-10. Tahaka izany koa ny fijangajangana izay melohin'ny Korintiana 1:12-20. Faharoa, momba ny tenan'i Kristy isika vakio Korintiana 1:1-15. Midika izany fa tsy maintsy miray am Kristy isika Korintiana 1:1-17. Ny fijangajangana dia fanitsakitsana izany firaisana izany Korintiana 1:13-17. Na iza manao firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana dia tonga tena iray amin'izay olona izany izy. Korintiana 1:1-17. Ny firaisana amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahy no tokony hamaritra ny fomba hitondran'ny kristiana ny tenany mahakasika ny firaisana ara-nofo. Fahatelo farany, ny tenantsika dia tepolon'Andriamanitra, tepolon'ny fanahy masina. Korintiana 1:4-7 sy ny 20. Ny hany fomba hananana fiainam-pahamasinana sy fahitsina eo amin'ny lafin'ny firaisana ara-nofo dia ny fananana fifandraisana ety amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Any amin'ny boky hafa dia miresaka momba ny mahatepolon'ny fanahy atsika Paul. Ambarany amin'izany ny tokony hanolorantsika ny tenatsika ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Romanina 12:1. Izay leson'ny alarobia. Leson'ny alakamisy 13 Jolay ny taona 2022. Ny fanambadiana sy ny fijanonana ho tokatena. Raha misy toromarika mazava, mivantana, tsisy akinafinafina, tsisy akiolakolaka momba ny fanambadiana, momba ny firaisana ara-nofo, ny tokony hataon'ny mpivady ny amin'ny fijanonana ho tokatena, dia ao amin'io Korintiana 1:7 io no ahitana azy.
Natao izany mba hialana indrindra ny amin'ny fijangajangana sy ny firaisana ranofo tsy araka an'Andriamanitra. Ny Korintiana voalohany 9:12 dia manao hoe: mandosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra taon'ny olona dia eny ivelan'ny tenany ihany, fa ny mpijanganjaga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Zany ny vaky ny teny. Toy ny milaza io andininy io fa raha misy fahotana mahasolitika indrindra ny tenan'ny olona dia ny fijangajangana. Azo fitinina tahaka izao izany ny vetikevitra voalaza amin'io toko io, zany hoe zany ny toko 7 ao amin'ny Korintiana voalohany. Tsy misy maharatsy ny fanambadiana. Tsy hita ao amin'ny Baiboly fandrarana ny zanak'Andriamanitra tsy hanambady. Ny fanambadiana dia institution naorin'Andriamanitra hatrany edena niaraka tamin'ny sabata sy ny asa. Tsy misy olombelona na sokajin'olombelona, mpitondra fivavahana na olotsotra tsy mahazo manambady. Zay zany fehi-kevitra voalohany azo tsoahana amin'io toko 7 io. Fehi-kevitra faharoa: tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasa behivavy akory, anefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy, ary aoka ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Korintiana voalohany 7:1-2. Zay zany ny vaky ny teny. Heveriko fa tsy sarotra amin'ny saina ny manakatra izay voalaza izay. Fehi-kevitra fahatelo: tsy misy mahadiso, tsy misy fahalotona eo amin'ny firaisana ranofo ataon'ny mpivady, ary tsy tokony hampihafiafy ny ankilany sy ny andaniny amin'izany. Korintiana voalohany 7:7 sy ny manaraka. Aoka ny lahy hanao izay mety hatao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misy sara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay andro sasany ifanekenareo ho andron'ny hivavahana, nefa mbola hiraisanareo fandriana indray mba tsy hakany Satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Zay ny vaky ny teny mazava koa izay voalaza izay. Ary fahaefatra farany: ho an'ny tsy manambady sy mpitondra tena kosa dia izao no voalaza: tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy. Zany hoe zany tsy manambady ny lazain'ny apôstôly Paoly. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Korintiana voalohany 7:5-7. Mazava koa ny amin'izay voalaza izay, tsy mila asia teny lava intsony. Dia izay zany ny famitinana an'ity leson'ny herinandro ity. Mirary antsika hahita fahandresena, hahazo handresena eo amin'ny fakapanahy sy ny tolonara-panahy atrehintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny tompony homba antsika rehetra mandrakariva
veloma mandrapiresaka amin'ny manaraka indray. Hiara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro. Misaotra anao izahay no nitoro hevitra ao mahasoa mikasika ny fitondrantena masina tokony hanananay, tokony harahanay. Malemy ny nofo Andriamanitro ary maro ny fakapanahy manodidina anay. Tohano hery izahay Tompo mba hivoaka mandresy eo amin'ny adinay rehetra, eo amin'ny tolona atrehinay rehetra. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.